Rampitso alarobia no isokatra ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay ho tontosaina etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Aharitra 10 andro moa ny hetsika ka ny alahady ho avy izao vao ifarana ary iopana betsaka amin'ny fankalazana indrindra ny fetin'ny reny ny hetsika eny an-toerana. Dia ho jerentsika avy hatrany ary ny fanadihadiana. Amin'izao andro ray andro melohan'ny anombohan'ny hetsika grande braderie de Madagascar zao dia hitantsika fa efa misomebiseby ireo mpandray anjara marobe amin'ny ataontsika hoe fandaminana ny installation anatin'ny standn'izy ireo. Marihana fa anisan'ny ampiavaka an'ity hetsika ity dia noho izy indrindrany akantoky ny fankalazana ny fetin'ny reny voalohany indrindra ary manaraka an'izany koa dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny ririnitsika zao ka ny eo amin'ny resaka fitafiana dia saika ireo collection iopana amin'izany ririnina izany no hitantsika ao anatin'ity hetsika ity. Marihana moa fa ny trano efa dia feno tamin'ity indray mitoraka ity izany hoe 300 mahery ary misy mpandray anjara miisa 50 sy 100. Misy ihany koa ireo ataontsika hoe orinasa lehibe izay samy nandray anjara tamin'ny grande braderie de Madagascar ary boisson officiel n'izao hetsika izao dia zareo avy eo amin'ny Naturo. Eo ihany koa moa ireo mpanohana izay mavitrika andray anjara tsany dia ny société Salon, ny société Makiflast ary ny société Baino.